Mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS isorana trano ianao manaraka ity fandaharana adinika ity tonga soa indray asaina mpanajana ianao anaraka hatramin'ny farany ny adihevitra izay eo atao eto androany moa de ry zareo avy eo anivony inspecteur et contrôleur de travail zany hoe ny syndicat amin'izany no vahintsika voalohany ary ny filoha-lefitry ny syndicat Andriamatoa Vonjy Rawelson voalohatendry miarahaba anao tonga soa eto amin'ny plateau any MBS. Faly miarahaba anareo koa de misaotra betsaka nandray anay eto amin'ity toerana ity. Zay ny vahintsika voalohany fa ny vahintsika faharoa de ny secrétaire général ny syndicat Andriamatoa Dera Randrianarivony miarahaba anao tonga soa eto amin'ny plateau any MBS. Miarahaba anao miarahaba mikambana ao anatin'ny syndicat ny autonome des inspecteurs du travail sy ny contrôleur du travail manaraka ny tolona manerana ny nosy makasitraka indrindra amin'ny fandraisana tompoko. Mazava hozy fa iompana amin'izay resaka tolona sy ny fitakina ataonareo izay ny adihevitra izay iarahantsika eto eo ihany koa moa zany ny andraikitra izay sahaninareo eto amin'ny firenena manoloana an'izay andraikitra ataonareo izay ny fantaniko voalohany angamba de hoe inona marina moa ny fitakina tena ataonareo. Ny fitakinay de mazava be rehefa tratratratrainay eraky ny any amanjery angamba izy efa tsy sovina amin'ny olona tsony hoe mifitakina ny sata feanay araka ze voafaritry ny lalàna raha izay de fitakina koa le tambokarama zay tokony raisinay nanomboka tamin'ny 2016 makaty raha ampatsahivona kely moa zany tena ny anton'izy io araky ny fifanarahana iraisam-pirenena zay nankataovy Madagasikara tamin'ny 770 de tokony omena sata manokana ny inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail de mangataka zay ny anatanterahany fanjakana zany fangatahana izany de manarakarak'izay ny fangatahana le indemnité zay atao hoe solution provisoire ihany mialatsiny am'le teny vahiny fa nisy fifanarahana teo amin'ny fanjakana hoe anolorana an'le indemnité ho anay satria parapahazonay an'le sata de ny vahaolana meny fanjakana aloha de omena indemnité aloha nareo fa rehefa azonareo ny mena am'izay ny sata de mijanona am'izay le indemnité de am'izao fotoana zao tsy nahasaty zay nefa tsy nahazo indemnité koa de zay mifototry ny fangatahana io. Andriamatoa secrétaire général angamba mahitsy be ty fanotaniko ty hoe mitoy ny hetsika zay ataonareo zany hatramin'izao zany hoe ny tolona ataonareo ny fantanina mipetraka zany satria raha ny fanazavan'ny ministra tompon'andraikitra de sy ny fanazavan'ny président teo de hoe efa hatramin'ny taona 2024 izay zavatra zay zany maninona no ao anatin'izao fotoana zao vao mitaky an'izay zavatra zay nareo. Itsika kely angamba le fomba fijerinao hoe ao anatin'izao fotoana somary mamay eto amin'ny firenena izay zao vao mitaky zay tompoko de efa nitaky an'io io sata manokana io nanomboka tamin'ny taona 4 efa ho 17 taona latsaka kely zany zay no nitaky hatramin'izao nitaky foana zay nizaniza mpitondra teo de nisy fotoana rehefa azo ilay rehefa voasoratra tao anaty teti-bolam-panjakana ilay tambokarama de nahazo toerana reo mpitarika ny syndicat tamin'izany fotoana zany lasa tale nahazo toerana ambonimbony de maty teo ny fitakina nijanona teo zany fa nanomboka tamin'ny taona 2024 niova ny birao rehefa niova indray birao mpitarika ny syndicat rehefa izay zany lasa nitarika de izay no mahatonga anay hoe nanomboka tamin'ny taona 2024 zay no nitaky efa nitaky teo anivon'ny ministère zay nanomboka ny taona 2024 katramin'ny 12 novembre 2024 tsy nitsahatra ny fitakina ny tamin'ny ministra tompon'andraikitra tonga teo amin'ny tsotsoro mamba isarahana kosa zay 12 novembre de nanomboka nanao fitokonana tsy marina zany ny fitenenana hoe zao zay vao mitaky fa efa ely zay no nitaky an'io.
ao anatin'izay zavatra zay tiako idirana lalandalana kokoa ny mahakasika an'izay resaka fitakinareo zay satria ny zava-misy zany a iarahantsika mahafantatra ny toedra raha-politika eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao a zay tsikatra hoe somary mafampana be ihany ny zava-misy a atao anatin'izay fotoana ny takinareo izay ve efa nisy ny fionana teo amin'ny ministra tompona andraikitra sy fifampiresana nataonareo zany tamin'izay fitakina nataonareo izay ya efa niona matetika mihitsy ara mety efa tsy ho voisa ntsony ny fionana tamin'ny tompona andraikitra ao ministera tompona andraikitra kanefa tsy nahazo fahafapo mihitsy zay ary indrisy moa fa zay ara tonga atao hoe fanosehana ve zany sa famporosiana zany tsy hainay no andraisana an'izany fa de ny ministra tena mihitsy no ny teny anay hoe mitedava nareo olona hitondra anareo any amin'ny prime ministre fa tsy anjarako no mitondra anareo makany de inona moa no azonay natao fa de tonga am'izao fitokonana zao a zay lalana hitanay fa atongavana enon'ny olona ny fangatahanay sy mba enon'ny tompona ndraiky mpanjakana mba anaraka an'le lalàna zay tiana mariana foana manko fa ny zavatra ataonay zao de fitakina fampiarana ny lalàna tsotra zay fotsiny le izy fampiarana ny lalàna raha ny fahitanareo an'le izy hoe inona ny tena sakana zany tsy ahafahan'ny fanjakana manatanteraka n'izay hitahitanareo zay fahitanay azy aloha de tokony hoe tsisy sakana somary ahitsoko kely le tena atao hoe mafanafana ny toedra raha-politika izay tonga eto aloha zany aloha tsy mpanao politika mihitsy fa mpitarika syndicat de resaka teknika no anay mitady ny tombontsompikambana ao anatin'ny syndicat izahay fa tsy mpanao politika ny antony sakana mety ho sakana de décision mety ho raisin'ny mpitondra fotsiny fanapaha-kevitra fotsiny nge io de vita manapa-kevitra izy ny zavatra takinay tsy hoe misy fiatraikany ngeza be eo amin'ny teti-bola-mpanjakana fa raha atao no ohatrohatra de takiny hoe ranondray mitete ao anaty ranomasina io zavatra angatahana io raha ohatra ka teti-bola-mpanjakana no jerena aminay tsy hitany mihitsy hoe inona le sakana mety anatanterahana an'le izy fa lay finiavana andray an'le fanapaha-kevitra fa any amin'ny mpitondra fanjakana no tsy misy ny zavatra raha ny fanazavanareo te mantsy de hoe efa nisy ny fitakina foana zany nataonareo hatramin'izay a fa rehefa nahazo toerana lay mpitarika ny fitakina de somary ny jano zay zavatra zay so de mba ho tonga am'izay ihany koa de hoe voafitaka zany le syndicat ao anatin'izay zavatra zay satria lasa ohatrany hoe fitaovana politika zany le fitakina tahaka an'izao eto zay de manome toky anareo mpikambana sy mpanaraka ny tolona rehetra manerana ny nosy roa volana mahery zay tsika no ny tokona mbola tsisy angamba namitaka taminay reto hoe nakatoerana naka tombotsoa manokana fa tombotsoa imbonana ny rahantsika mitaky a de tsy mivadika am'izany zay manome toky a mpitolona rehetra manerana ny nosy zay mahakasika an'izany iny asy inona zany fa de mazava be aminareo ao anatin'izany hoe inspecteur et contrôle du travail zay a ny fanazavan'ny secrétaire général teo hoe etsika fitakina zany a fampiaran-dalàna zany no takinareo eto amin'ny tany sy ny fireneny iroso bebe kokoa angamba ao anatin'izay ady hevitra izay tsika hoe treto ve zany ny eto Antananarivo ihany a no mitokona ny syndicat anareo sa hatrany amin'ny faritany de manahoana ihany kio mety ho toy izay etsika zay izy ty moa zany a arak'le hoe tolona syndical le izy a miditra am'le syndicat tsy atery fa tsitrapo kanefa azonay ambara fa atao hoe 7 isan-jaton'ny inspecteur sy ny contrôleur du travail manerana Madagasikara de mitokona avokoa na de ataontsika hoe misy ny sakatsakana ny aton'ny teritery ataon'ireo lehibe a mba hamonona ny afon'ny tolona de mametoky zay a fa tsy ova mihitsy zay ary zay tsy embotra mihitsy fitakinay a efa hitanareo daholo ny zavatra rehetra misy a ny raha matahora mandeha be dehibe tseroa fa zay tsy embotra amin'io a satria zavatra voafaritry ny lalàna ny zavatra angatahanay a ary tsy misy zavatra ambadika mihitsy a de mijoro am'izay atreto mijoro am'izay zay ary tsy emotra mihitsy zay indrindra mantsy saika voantaniko teo zao hoe mba manahoana marina ny raha matahora nareo ve mba mahazo antsonjay am'izay hoe fitakina ataonareo zay satria raha ny hitako a efa etsika maromaro ihany nataonareo tamin'iny faraparan-taona teo iny a mety manahoana zay hoe raha matahora sy ny antsonjay mahazo anareo zay misy karazany maro le izy a hoatomboko hatramin'ny voalohany angamba aloha teo a ny fangalarana ny banderole zay napetrakay a teo tamin'izay ny tokona de nisy olona nanala le banderole tsy hita le izy hatramin'izao ary
ho anao zay nangalatra an'le banderole anay iny avereny fa volana iny vidanana an'iny. Faharoa raikitra ny vote nanomboka tamin'ny Zoma dia raikitra ny famindran-toerana fahobe ho an'ireo mpitokona eo anivon'ny ministera. Ary marihana etona fa tsy ara-dalàna izy io, tsy manaraka ny lalàna. Misy mantsy ny didim-panjakana laharana 420 tsipika 1,7valonjato homameny famindrana mpiasam-panjakana dia tsy manaraka n'izay voalazana io didim-pitondrana io mihitsy ny fanapahan-kevitra izay mivoaka eo anivon'ny ministera ny asa amin'izao fotoana izao. Dia manainga ny olona rehetra voakasika izany famindran-toerana izany izay anantona ny birao aingana dia aingana ahafahantsika mitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Eo ihany koa tena misy ny fampiororona hoe raha Jilamboto ela za manokana voakasika tamin'izay raha Jilamboto ela dia mbola Jilamboton'o ela iza fa dia mitandrema zany zavatra ohatr'izany zany ny zavatra mitranga eo anivon'ny ministera anay dia tao ao izay nisy fananganana fikambanana anankiray teo anivon'ny ministera dia ampiororona zao ny mpikambana hoe tsy maintsy miditra ao anatin'io fikambanana io nareo dia aza mitokona fa raha tsy miditra ao anatin'io nareo dia ho afektena. Zany le zavatra mitranga eo anivon'ny ministera anay amin'izao fotoana izao ka tsy hipetra-potsiny amin'izany izay. Ary nyresaka hoe affectation mety manahoana hoe tsisy ve fampiororona amin'ny resaka an'izay satria raha ohatra ny mpampianatra mantsy amin'ny ankapobeny dia hoe saika izay zany ny ainan'ireo mpampianatra zany hoe raha vao mihetsikehtsika mahery dia hoe affectena any amina toerana ary nenareo manahoana zay. Zay mihitsy le zavatra mitranga ny teneniko teo hoe misy zao ny affectation massive fa ho be da be zany ireo mpitolona zao ny tratran'ny affectation. Efa naparitaka eny amin'ny tambazotra serasera any le endriky le didy mamindra toerana n'ireo mpikambana fa afatra ny tenenay amin'ny mpikambana eto hoe aza matahotra an'izany aza misy mihetsika amin'ny toerana aloha fa hoentintsika eny anivon'ny sampandraram-pitsarana mahefy reny ho atontsika reny fanapahan-kevitry ny raisin'ny ministera reny. Dia rehefa ataonao le famindran-toerana fahobe dia miororo ihany ny mpitolona hoe sao dia lasany amin'ny toerana lavitra, ny mpianatra mbola mianatra ao anatin'le fanapahan-kevitra tsy misy akory ny sorabola hoentin'ilay olona afindran-toerana hoe sorabola tokony ifindran'ny toerana hitondran'ny entany sy ny fianakaviany tsy voasoratra ao eny fa na dia ny en-tête na ny timbre ny ministera zany tsy misoratra eo akory fa tonga dia hoe républicaine Madagasikara dia tonga dia hoe fanapahan-kevitra laharana fa izao tsy misy akory hoe ministera ninona na ministera ninona mandray ilay fanapahan-kevitra fa ny secrétaire général ny ministera iny manao sonieri ambany. Tsy ara-dalàna tanteraka mihitsy ireny fanapahan-kevitra ireny dia aza matahotra ho azy ny teneniko amin'ny mpikambana hoe aza miororo amin'ny zavatra oatra ireny fa hiaro anareo amin'ny herinay rehetra izay hoentina eny amin'ny ambara-pitonga-pitsarana mahefa rehetra ny fanapahan-kevitra tsy manara-dalàna izay raisin'ny ministera antsika fa aza miororo amin'izany. Zany hoe hatreto hoe zany mijanona tanteraka aloha zany ny andraikitra raisinareo eto amin'ny firenena sa misy ihany ny service minimum ho an'ny mpikambana rehetrarehetra io? Ho an'ny mpikambana rehetrarehetra dia tsy misy mihitsy ny service minimum eto dia afaran'izay satria misy mirorosaina hoe ahoana moa zay tiana ampita ihany no any amin'ny faritra hoe tsika dia tsy mandray asa tsy manao service minimum dia mikatona tanteraka zany ny toeram-piasaina amin'izao fotoana izao. Mety efa eo amin'ny firy eo moa zany mpikambana ao anatin'ny syndicanareo zany amin'izao fotoana izao? Raha ny tena izy ny inspecteur du travail eo amin'ny 50 ny contrôleur du travail eo amin'ny 200 eo fa ny tena mitokona dia ataontsika hoe any ho any amin'ny 700 isan-jato any 700 isan-jato n'ireo tenenina teo. Ankoatran'izay ireo miasa ireo ataontsika hoe tale sy ny tale généraly dia ireo olona matahotra zay tsindritsindry atao dia miasa tsy fidiny no filazana azy zany miasa tsy fidiny izy zany hoe ireo ihany zany mbola manodina ireo ihany manodina n'le izy eo zay efa miariary moa fa tsisy zavatra mandeha mihitsy zao fa dia arak'le tenen'ny secrétaire général teo hoe manao décision d'affectation ara-baka teny angany tenentsika hoe fople dia elana tsiny fa dia zany zavatra iainana eo amin'izao. Efa nanomboka tamin'ny taona 4 nareo no nitaky an'izay fitakianareo izay nareo ve tsy le hoe hatramin'izao mbola tsisy mivaly any le fitakiana ataonareo? Raha leo zay efa ela be zay nanasa tanana zavatra fantatray dia hoe tena ilain'ny firenena ny asanay ary tianay le asanay matoa zay mbola mijoro
tena fitiavana an'le asa satria rehefa manao an'le asa ianao rehefa asa na mbola iresaka zany tsika rehefa aveo rehefa fantatrao tsara ny ambaindain'le asa ataonay a de ozy izy ianao hoe tena ilaina marinareo ary fahatsapana fa tena ilain'ny firenena zay ary maty antoka ny firenena raha tsy mampiasanay ara-dalàna satria izay ireo a na olona nanao fifaninanana hiditra teny amin'ny INFA zany hoe nofanina manokana ny contrôleur du travail na olona nofanina manokana teny amin'ny école nationale d'administration zay mariana etona fa io ny sekoly ambony indrindra manofana mpiasam-panjakana ka olona manana fahaizana manokana zany izahay raha ohatra ka tsy ampiasaina amin'ny ara-dalàna izahay reto de maty antoka tanteraka amin'ny fanjakana nandany volana nofananay fa zay mahita hoe afaka mitondra ny anjara birikinay ngeza be amin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara zay ny antony mbola izoroanay tompoko eo am'izay resaka fitakinareo zay a raha fahazahoko azy raha toa ohatra hoe toko banky tokana de hoe zavatra roa ny tena takinareo zany eo le fampiaran-dalàna fa io ihany koa mahakasika le resaka tampokaramanareo nidirako le resaka tampokaramanareo satria iarahantsika mahita ny fiainana am'izao fotoana zao raha ny fanazavan'ny ministra tompon'andraikitra zany mahakasika an'io zavatra io de hoe efa tamin'ny taona 5 izy izy a no efa nisy zay efa 5 no efa nisy zay olana teo amin'ny inspecteur du travail zay ny fantanina mipetraka zany de hoe sao de filambotsiary zany ty zavatra ataonareo ty hoe tany amin'ny taona 5 na 4 a aty amin'ny taona 2 vao hoe manao an'izay fitakiany zay manaona ihany koa ny fandraisanareo an'izay tenin'ny ministra zay zao angamba manao malina anazy a ny tena ny anton'le tolona anay aloha zany de le resaka hoe sata manokana zay voafetrany lalàna le izy hoe tokony mahazo an'le sata manokana zay de mitaky an'io zay avoay le sata manokana de tamin'ny 2 a ny fanjakana malagasy a nahazo le atao hoe recommandation ohatrany hoe karazana inona no andikana elako tsiny fa ohatrany hoe rappel à l'ordre zany ohatrany hoe fandidina avy any amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa hoe omeo sata manokana ny inspecteur sy contrôleur du travail io de tonga ny 5 sy 2 ny grève indray zay de ny teny fanjakana malagasy hoe aleo aloha tsy omena le satanareo fa miandry an'le sata aloha zany a de omena n'le atao hoe tambokarama aloha nareo de nanomboka ny 4 ny soratra atao amin'ny tetibolam-panjakana am'izay le tambokarama zay tokony ho raisinay de tokony nahazo an'io zany zay de le mpitarika an'le birao idira kely manko le hoe maninona ohatrany hoe mila voatsiary ve nareo satria zay mihitsy mantsy ny fanazavan'le ministra hoe efa tany amin'ny taona 5 le fitokonan'io 5 no tafiditra atao amin'ny tetibolan'ny ministera le tambokaramanay tonga ny 7 zay vao nitaky zay satria nahoana le birao teo aloha zay nanao an'le tolona lasa nahazo toerana de rehefa nahazo toerana zareo de navelandry zareo tany momba ny tambokarama sy ny rehetrarehetra sy mpikambana fa izay sisa navelan'ny anjanja teo ny andro rivotra teo de ministra moa ny teny hoe ao le vola maninona ny tsy mena nefa ny lehibe tao aminay anankiray zay ny teny tamin'ny 12 novembre 20 fa tsy ao ntsony le vola tamin'ny tapabolana lasa zay aondray le vola tsy hainay ntsony zay tena marina ary de tonga hatramin'le fitoriana tany amin'ny bianco satria nisy zavatra tsy mazava mihitsy aho hoe inona marina ny tena izy a de nangatanay fanokafana fanadiadiana ny tany amin'ny bianco hoe jereo ty zavatra ty fa tena misy zavatra tsy mazava ary de zay zany tsy mila voatsiary mihitsy a fa mangataka fotsiny zay aiza le anjara anay ampiaro ny lalàny tsotra be ngamba le izy ya mahakasika an'izay mantsy satria fa miresaka bianco ihany nareo a nidira kely manodidina an'izay hoe nareo ao anatin'ny inspecteur de travail sy ny contrôleur de travail io malaza be amiresaka kolokolo tena zay tokoa ve ny zava-misy aminareo manaona ihany koa ny fomba fiasanareo ao zany aloha de malaza zany ny zavatra azo tenenina aloha zany zao de
afaka manontany nareo afaka manadiady anareo mpanao gazety hoe tafiditra ao anatin'ny sampandraha araby kolokolo indrindra ve ny ao anatin'ny tontolon'ny asa ao amin'ny inspection du travail na ny amin'ny emploi fa raha ohatra ka mahita an'izany nareo any amin'ny transparency internationale de mety any amin'ny fahaefapolo na fadimapolo zay na fahazato akory ary fa tsy misoratra ao anatin'izany mihitsy zay tsy ao anatin'ilay sampandraram-panjakana be kolikoly zay aloha ny azo tenenina fa roa manarakaraka an'izany a efa orovolana zay zao zay no ny tokony raha mbola misy an'izany mbola tratrany kolikoly a raha ny valopolo ka hatramin'ny sivifolo isanjato ny inspecteur sy ny contrôleur du travail no mitokony de efa fantatrinareo zany hoe aiza hoaiza le mpanao kolikoly satria zay mitokona tsy afaka manao kolikoly a fa zay ambony miasy hoe sisa mety afaka manao kolikoly ka raha mbola misy mitarainany hoe voan'ny kolikoly a de fantatrareo zay hoe ao anatin'le folo isanjato miasa angamba sisa mety manao kolikoly zay no tiako tenenina mahakasika amin'ny resaka kolikoly iny marina fa mety misy manao kolikoly tao ampikambana tao aminay fa zao kosa ny mba teneninay aminareo a izay voan'izany kolikoly izany sahi mitory a eny anivon'ny sampandraram-panjakana misahana ny ady amin'ny kolikoly torio raha ohatra ka hananareo pirofo reny olona manao kolikoly reny a ka mpikambana ao aminay a de ho eto aty ny pirofo fa andraisanay fepetra entitra zay mpikambana manao kolikoly ao anatin'ny syndicat-nay mahakasika an'izay indrindra hoe inona moa zany tena andraikitra sahaninareo marina ny tena asan'izany atao hoe inspecteur sy contrôleur de travail zay ny tena ahafantaran'ny olona anay aloha zany de mandamina ny resaka adinasa marianay itona fa eto Madagasikara manerana n'izao tontolo zao a de ny eto Madagasikara ihany zany inspecteur sy contrôleur zany a no mandamina adinasa fa any fireneka fa tsisy an'izany de iny a tsy de tena asanay loatra izy iny saingy izao noho ny tsy fahavitanay an'le tena asanay a satria tsy manana an'le sata manokana izahay de lasa iny no ahafantaran'ny olona anay fa maneke ianao mba anazavako kely lavalava ny tena hoe antony tena antom-pisinay voalohany aloha ny inspecteur du travail de misahana ny atao hoe fampananana asa inona ny atao hoe fampananana asa eo zany no mieritreritra zany inspecteur du travail hoe inona ny tetikady mahomby ahafahan'ny malagasy manana asa mendrika sy maharitra mahavelona aka ohatra zany raha ohatra zao ianao mahita de manao solomaso raha mijery telefônina ny olona rehetrarehetra tsika zao de saika efa tactile daholo mampiasa écran ny olona de miasa misolosaina daholo raha pitso raha afaka pitso zany ny olona manana azo antoka fa hanana asa maharitra sy mampidibola de zay olona hitsabo maso sy sofina satria mihaino écouteur daholo ny olona rehetrarehetra am'izao eo ihany koa hitantsika zany zao a rehefa mandinika ny inspecteur du travail dia ny fakotsika rehetrarehetra io de mianjera any anaty rano daholo mianjera any anaty ranomasina daholo ny trondro zany raha pitso raha afaka pitso de tahaka an'io ranonanosy io ranomasina io ka tsisy ety hihinana trondro avany anaty rano reny rano sy ranomasina intsony fa zay trondro vokarina any anaty dobo sisa no atao hoe trondro madio ny olona anakarena sy manana asa maharitra zany raha pitso de zay olona manana dobo trondro zavatra ohatr' zany no atolotra any amin'ny fanjakana hoe izao ny tetika ahafahana manome asan'ny olona fa tsy vitan'izany ihany koa ny inspecteur du travail amin'ny fampananana asa de mieritreritra hoe ahoana ny amoronana mpampiasa be da be raha pitso fa tsy hoe ahoana namoronana piasa efa vitatsika mamorona piasa saika ny anjery manontolo rehetrarehetra raiky Madagasikara de mamorona piasa brao daholo fa ny zavatra tokony hosaintsika zao de hoe ahoana ny amoronana piasa mpampiasa rapitso ahafahan'ny olona manana toetsaina mandrara ny gasy manam-bola mantsy am'izao de na izy misehatra any amin'ny resaka fitaterana na any amin'ny resaka varotra fa tsy de misy firintsony a ny olona manam-bola misehatra any amin'ny resaka famokarana ka mba ahafahantsika manana an'izany famokarana zany hitombo ny mpandohetra hitombo ny zavatra kitapom-bolam-panjakana de ahoana ny amoronana mpampiasa zany andraikitry ny inspecteur du travail fa roa manarakaraka an'izany rehefa tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa ny olona anankiray de anjaran'ny inspecteur du travail ihany koa ny miaro a ny tsy asimba n'le asa zany hoe raha natsikaritra zany zao voangana kely tany Atsirabe tany nisy orinasa may voangana kely tetsy anosy zato nisy mpiasa norodana ny trano anjaran'ny inspection du travail anjaran'ny inspecteur du travail no mijery hoe ahoana ny ahafahana miaro ny mpiasa tsy voan'ny loza ahoana ny ahafahana iaro ny toeram-piasana tsy hiarany loza mba haharitra ny asa misy mba hisy fivelomana maharitra ho an'ny mpampiasa ary farany rehefa misy ny disadisa eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa de anjaran'ny inspecteur du travail no mampiatra ny lalàna mahakasika izany fampiarana lalàna no anjaranay tompoko rehefa mitranga ny disadisa zay ngamba ny ambangivango no mety ho asanay
vo eo azy zao vao mahazo vaovao hoe nanao fanambarana ny FOP na ny eo anivon'ny ministera zany a mahakasika indrindra n'izay resaka hoe fitokonanareo zay fa tsy ara-dalàna ny fitokonana ataonareo a ary efa tamin'ny hoe taona 2014 zay ny fitakina ataonareo fa miezaka mitarika korontana fotsiny zany ahoana ny fahazahoanareo an'izay zavatra zay tsaratsara angambany eo anivon'ny ministera amiteny hoe inona le antony tsy mahara-dalàna n'le fitokonana ataonay satria zay a de nanaraka ny lalàna rehetra nanao fampandrenesana teo anivon'ny ministera nanao ny antanatohatra rehetra tao alohan'izay fifampiresahana de vita avokoa diso ny filazana fa tsy manara-dalàna tompoko ny fitokonana ataonay inona ao anatin'le fitokonana ataonay tsy manara-dalàna le fitakina ve sa nisy korotana nataonay ve sa nisy fananam-panjakana simba ve sa nisy olona te hiasa ka nyrarana tsy hiasa ve tsy nisy an'izany mihitsy teo diso tompoko ny filazana fa tsy ara-dalàna ny fitokonana ataonay raha ny fanazavan'izy ireo moa zany de hoe tsy tokony andraikitra izao fanjakana sy ny fitondrana zao tsony zany a no mamahan zay olanareo zay fa ny okevitra reo ohatra mahavarina be zany a iza moa zany tokony amahany le olana misy izy zay moa tsy te hiditra am'le izy fa ataontsika hoe efa tonga am'le tsotsoro mamba isarahana izy ty moa ny fisinay de miankina tanteraka amin'ny atao hoe fifanarahana iraisam-pirenena ary zay teneniko teo foana hoe Madagasikara de anisany nanao sinihan'izany fifanarahana iraisam-pirenena izany ka iandry ny tsindry avy any ivelany ve isika voanaiky iverina amin'ny ara-dalàna eto moa de efa tsidika raha teo fa efa nambaranay ombenimbeny any le izy a fa tsy maintsy zay anao fitarainana any amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa satria zareo any a no afaka hiteny na ny herin'ny fanjakana iverina amin'ny ara-dalàna momba nyity zavatra iainan'ny inspecteur sy ny contrôleur du travail ty varina ihany zay maheno an'izany fitenenana avy any amin'ny ministera hoe tsy anjarany zareo eny manaiky zay efa niteny izy fa tsy mahavaha olana ntsony zay ngamba ny tena izy tsy voavahantsony le olana fa ny tompony andraikitra any ambony ihany ny tena tokony amahan'le olana zay ngamba ny tena marina fa tsy hoe tsy andraikitra zareo fa tsy mahavaha olana izy zay ny tena izy manapiko kely zay raha mety ena raha ohatra ka nanana vahaolana natolotra anay ny ministera ary zay efa niteny fa tsy eo anivon'ny ministera ntsony no vahaolana ty zavatra ataonay ity efa nitsotra n'izany zay ny folohanay de efa niteny an'izany hoe tsy eo anivon'ny ministera ny asa ntsony a ny vahaolana mahakasika an'ity fitakina ity fa raha nanana zavatra izy natolotra de efa natolony efa ela be hoe ity misy vahaolana misy fa tsy manana ninninona omenanay mihitsy io ministera io ka izay no itenenanay hoe tsy ao tsony le vahaolana ny fampidirana an'le izy resaka hoe mitarika fanakorontanana sy ny sisa angambany a diso hoe ro volana maninjitra zay no nitokona teo tsy nisy mihitsy na singa mbola n'olona anankiray ara voakasika tsy nisy mihitsy na seza anankiray ara-potika amin'ny fananam-panjakana ka ny tenenina hoe mitarika fanakorontanana diso tanteraka zany tompoko fitakina syndikaly madiodio tsisy resaka politika io tsisy resaka ambadika politika io ary tsy mieritreritra hitarika fanakorontanana mihitsy izahay eo anivon'ny syndicat autonome des inspecteurs du travail mety tsy fantanina avy aty amiko rery ty fa mety avy any amin'ny mpijery any kio hoe mety inona zany no fiatraika an'le fitokonanareo eto amin'ny firenena indrindra fa eo am'izay hoe andraikitra saninareo eto amin'ny firenena zay ny fiatraikany io de be deaibe ary tsika zao de efa mahita hoe mikorotana etsy mikorotana eroa arak'le nazavany secrétaire général teo a de ny asanay mandamina zany ny tontolo ny asa rehefa mikorotana ny tontolo ny asa de tsisy milamina mihitsy am'izao de efa be deaibe ny mpampiasa manao zay daniny kibony satria tsisy tsolo ny inspecteur na contrôleur anaraka ny anara-masiny ny any amin'ny toeram-piasana isan-karazany hany mirongatra be koa am'izao fotoana zao ny atao hoe secteur informel zay zany vokatry ny tsy fisan'ny fitokonana ataonay daholo zany
ary raha mitoy zay rarina moa hoe tsy ho tonga amin'izany tsika de tena misy ny atao explosion sociale rehefa tsy handray andraikitra mihitsy ny inspecteur sy ny contrôleur du travail tadidio fa any amin'ny firenena matanjaka reny any ny tena atao hoe ministera farany tena lehibe zany momba ny ministera mikarakara ny asa zany satria ao ny tena hain'ny firenena anankiray ary raha anisan'ny ny fijerena hoe ny tena tanjaky ny firenena anankiray any akoatran'ny hoe fijerena manahoana ny PIB de jerenao ny atao hoe taux de chômage ary zany ny hery lehibe tena nananan'ny filoha amerikana teo aloha satria tamin'ny androny de ambany ny ataontsika hoe tany tsy fananana asa de zay no ataontsika hoe mety olana be zany hoe fa ao anatin'le olantsika fa rehefa miverina miasa zay mino zay fa ilamina zany rehetrarehetra zany nampikikelan'izay inona mety tsy fiatraikany akoatrany mety tsy fanarahan-dalàna ho fanararotana ataon'ireo mpampiasa de misy koa ny zavatra tahaka izao zay efa nyteny tamin'ny 12 novambra hoe hitarika fimonomonomana be eo anivon'ireo vondrony mpampiasa sy ny syndicat ny mpiasa io fitokonana io izy io fa mitranga omaly zao zay nahita vaovao fa nanomboka ny menimenina zao ny groupement ny entreprise de Madagascar na ny GEM voangana kely tsika no nyteny indray ny fivi-pamaha hoe jereo ny sehatra tsy miankina mino zay fa atoato tsy ela tsy fantatra hoe rovina fa zay tena mananantoka an'izany fa hitabataba koa ireo syndicat ny mpiasa ireo afaka kelikely ny zavatra tiana mariana de izao tsy misy firenena mandroso izany satria raha ohatra ka ny sehatra tsy miankina no tsy jerena ny sehatra tsy miankina ihany tompoko no afaka mamorona arena eo anivon'ny firenena na anao inona ny zay mety ho mpitondra ny fanesisesy eo ka tsy mijery ny sehatra tsy miankina zay anjaranay miadidy azy de tsy androso mihitsy ny firenena anankiray eny ary mamaraparana andresakytsika satria mandeha de mandeha be ny fotoanatsika fantaniko farany hoe raha ity fanambaran'ny avy eo anivon'ny FOP na ny fonction publique ty zany de hoe tsy amahany olanareo mihitsy izy inona ary zany no ataonareo zany zao efa natsidiko teo ihany moa ny anay moa zany de ao anatin'ny ara-dalàna foana ny zavatra ataonay izy moa miteny hoe tsy afaka mevaolana anay efa nekenay fa tsy afaka mevaolana anay izy ary de efa nitady lalana zay lalana nataonay voalohany de efa nitady lalana arak'le toronkevitra nataon'ny ministre anay ihany hoe de tava lalana reo hitondra any PM de nitady lalana zay malheureusement moa hatreto de mbola tsy voarain'ny PM zay de mbola mitady lalana ihany zay kanefa na izany na tsy zany efa natsidika teo ihany hoe andeha nametraka ny fitoriana zay fitoriana any amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa zay atao hoe sehatra avo afaka manery ny fanjakana malagasy hiditra ao amin'ny ara-dalàna eo amin'ity sehatra ihainana ity eny ary teny farany avy any aminareo ary makahery atsika mpitolona rehetra manerana nosy aza miravoravo tanana fa ny tombontsoa imbonana no iadivatsika de ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana afaka mandray ny fanapahan-kevitra fotoanany zao andraisanareo fanapahan-kevitra makasika an'ireo fitakina ireo fa tsy filambotsiary ary tsy filambaniny akory ny zavatra ataonay fa tena ao anatin'ny lalàna voafaritry ny lalàna velona eto Madagasikara io fitakina ataona io misaotra indrindra ny afatra président de arak'le tenen'ny monsieur Lese teo de makaherin'ny namana rehetrarehetra surtout zany ho an'ireo zay tratrany tsindry manaiky zay fa tena mafy le tsindry kanefa afaka mitaraina aty amin'ny braonareo de andraisanay fanapahan-kevitra ny momba an'ireo tsindritsindry rehetrarehetra zay miatra ampikambana misaotra indrindra tompoko eny ary mankasitraka anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isaorany ianareo nanaiky ny fanasana teto amin'ity fandaharana ity tsara averina ho atsika mpanaraka ny fandaharana trano moa na manaraka amin'ny fahitalavitra izao zany na manaraka amin'ny onjapeo fa Andriamatoa Vonjy Raoelson izay filolefitry ny syndicat eo anivo ny inspecteur et contrôleur de travail no vahintsika teto teo ihany koa ny secrétaire général nyzay syndicat izay Andriamatoa Dera Randrianary Vony
mankasitraka anareo nanaiky ny fanasana teto amin'ity plateau ity isaorana ny technician mankasitraka ny mpijery sy ny mpiaino veloma tompoko